Fananatanteraka février androany ny fikambanan'ny mpianatra niofana tany Cuba na FMNK fotoana izay nampafantarany mpitantana vaovao ny fikambanana moa ary nanorotsorotany ihany koa ny asa izay ho tanterahany. Andriamatoa Rajaonary Vondriza no filoha vaovao mitarika ny fikambanana mpianatra niofana tany Cuba na ny FMNK. Mahatratra 580 amin'izao fotoana izao nisan'ny mpiofana any Cuba manerana ny nosy ary miparitaka amin'ny sehatra samihafa. Ny filoha vaovao izay nilaza androany fa vonona ny fikambanana ny tondra andraikitra anan'izy ireo entina hampandrosoana ny firenena. Sortant avy any tena be da be ny spécialité nataony misy hatrany amin'ny chimie, mécanique, travaux publics, misy koa nanao pharmacie, dentiste, docteur, misy koa nanao politika tany, économie, branche be da be zany natao tany Cuba. Ny aporo izy ianao maro taminay no fa nombre atao aminay no fa tana andraikitra be da be. Androm-panjakana, tana androm-panjakana, ministre maromaro, misy koa membre ny UNESCO zao izay tonga avy amin'ny Paris tonga ao tia manatrika ny fivoriana, dia misy ny maro nanangana société privée izay efa manana ny lazany. Ny zavatra hoentinay ho an'ny firenena angamba dia ny voalohany aloha ny mpikambana ao anatiny tsirairay, fanampiana entre ny mpikambana, rehefa misy ny sahira dia mifanampy izay, dia ny fanindrinay zany dia hanome apport ho an'ny izay azo hoentinay ho hanampiana ny firenena, na ara-teknika na araky izay azo ny azo hanampiana. Nomarian'ny filoha vaovao ihany koa fa tsy manao politika izy ireo. Ny fikambanana tsy manao politika fa ao anatin'ny fikambananay misy mpanao politika. Raha nanginana ny fikambanana FMNK atao anatin'ny taona maro dia anatanteraka hetsika maro izy ireo amin'ity taona ity. Asa valo ary no entin'ny fikambanana tarihan'ny Rajaonary Vondriza amin'izany hanao asa sosialy ny fikambanana mandritra ny fetim-pirenena amin'ny volana Jona ary alpanizana Cuba malagasy ihany koa no anamariana ny izay faha-20 ny volana Jolay 2024. Ankoatr'izay anisan'ny fikasana ihany koa ny hanamafisana ny fiarah-miasa amin'ny Cuba sy Madagasikara amin'ny lafiny toe-karena sy diplomatika. Tafiditra ao anatin'ny fanahy-mapetraka ary ny fametrahana ny consul ny Cuba eto Madagasikara.